fampiratso ihany koa atsika rehetra zay. Tsika moa naman'ny salama fa raika ambin'ny folo amby zato fa kitsika kely fotsiny aleny amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Hoy ny mpanao salama hoe alleloia, hidery amin'ny Jehova amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonana lehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinihany izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany ary ny famarinany maharitra mandrakizay. Manao izay hasarovana ny fangagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehova, nomeny anina izay matahotra azy, sarovany mandrakizay ny fanekeny. Tao tsy hidery amin'ny Andriamanitra lahy mpamatsy lehibe, izy ny mpamatsy atsika. Andriamanitra manana anao, faly izahay manana anao Andriamanitray, faly izahay manana anao tomponay. Sambatra ihany koa izahay manana anao Jesosy, ary ho ataonay ankiry zany amin'izao fotoana izao.
amin'toy folo sy folo dia inoko fa manampy be atsika ny fahalalana reto zavatra folo zay rahantsika mijery androany reto. Zavatra folo zay tokony ho fantatsika momba ny devoly sy ny satana. Zay no rahantsika mijery androany. Zavatra folo tokony ho fantatsika momba ny devoly sy satana. Dia manasanao ako raha mitondra ny baibolinao ianao hamadika an'izany ao amin'ny Efesianina toko fahenina andininy faraika ambin'ny folo dia io no atoko hoe andalatsoratra masina zay anokafatsika izao toriteny androany izao. Andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakina menanany tompo. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hazonareo hifahatra amin'ny fanamboleny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drano fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy ny mpanjaka n'izao famaizina izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hazonareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo ny faharary kasikiny fahamarinana ny valanareo ary mitafimirary no fiarovatratra ary kirareo ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary fanatin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo mamono ny zanatsipika amin'ny rehetra izay alefa n'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ny fiarovando sy ny ten'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Tena misy miady ara-panahy. Tena misy miady ara-panahy. Zay no tiako apetraka voalohany, tsy mbola teboka voalohany zay fa fampijirana amintsika tsiraray avy. Rehefa mieritreritsika izany ady ara-panahy zany dia matetika ny tonga tsaintsika voalohany dia ny famoahana devoly. Manangolo ny devoly, manao tetika izy andavona ny mpino. Zany manao tetika izy andavona n'izay mpino rehetrarehetra. Raha tsy mpino izy dia mety efa azady dia tsy isy tetika ao ataony eo. Ary zay mampanandra indray. Dia tsy tonga saina hoe tena tsy ao anatin'izay miady ara-panahy zay. Tsisy ady ara-panahy atrehanao amin'ny raha milafo indray dia tokony apetra-panontaniana hoe sao dia tena efa izy aby izy izaty isa tsy izy. Fa manao tetika andavona ny mpino izy. Ary raha tsy mitandrina isika dia tratra ny fanambolena zay ataon'io fahavalo io. Dia matetika araka ny teneniko teo ny tonga ao an-tsaintsika rehefa hoe ady ara-panahy dia famoahana devoly izy ihany. Dia nefa ny zavatra mba ara-misoratra masina eto ny fitaovana iadiana ho amin'izay ady ara-panahy izay dia raha ohatra ka misy manifestation na misy fisehoan'ny devoly na fa ny fihetsehan'ny devoly ao anatin'ny olona anankiray mazava ho azy afaka manao an'izany isika. Fa nefa tsy amin'ireny reny tsy matetika ireny zavatra ireny no mitranga. Fa ny zavatra matetika iainantsika amin'ny andavanandrontsika dia ny fanamboleny fahavalo miezaka izy miatake atsika. Ohatra hoe isaky ny andeha iangona izao ianao ohatra dia amin'ny fotoana andehananao iangona dia misy olona tonga foana ao an-trano tsy ilay olona ny devoly. Fa hoe tena ohatrany zavatra tokony apetraka ho zava-dehibe dia lasa misy olona miantso anao hoe andao manao an'izao aty dia tsy tokony normal zany indray mandeha indray mandeha indroa mety mba ny efa anatin'iray volana ianao hoe isaky ny andeha iangona dia misy zavatra ankoatrany hoe zavatra tena tsy maintsy fantatrao hoe zavatra iaraha-malala fa dia tokony atao ohatra sao sisa. Dia tokony efa tonga saintsika hoe sao dia fanamboleny devoly zao zavatra zao eo amin'ny fiainana manakorotana sy ohatr'izany sy sisa. Dia matetika rehefa anao an'izay ady ara-panahy zay tsika dia mamoaka devoly dia tokony atao zay. Fa ny fomba fiadiana satria tsy nofo aman-drano iadintsika fa fanapahana fanjakana mpanjakany maizina eny amin'ny rivotra. Dia nampahery ny Efesianina sy nampahery atsika ihany koa izy mba hahereza atsika ao amin'ny tompo aloha voalohany indrindra. Hitantsika zany ao amin'ny andinin'ny fahafolo. Mahereza hozy izy amin'ny herin'ny
faherezan'Andriamanitra fa tsy herin'ny faherezantsika rehefa hiatrika n'izany ady ara-panarehetrarehetra zany tsika. Ary ny fitaovam-piadiana dia marina fa eo ilay hoe amin'ny anaran'i Jesosy mivoaka. Fa ny fitaovam-piadiana atorony ny soratra masina antsika eto izay resahan'i Paoly amin'ny Efesianina hoentintsika manao an'izay ady ara-panahy izay amin'ny tontolo ny andavanandrom-piainantsika dia ny fahamarinana. Tsy nieritreretintsika izany hoe izany ke dia afaka ny hoentina matetika tonga hoe amin'ny anaran'i Jesosy foana. Fa ny fahamarinana dia fitaovam-piadiana izany, ny rariny, ny fahavononam-panahy, ny fihavanana. Amin'izay zavatra mety mikorotandrotana amin'ny fifandraisana, fihavanana. Fa indrindrandrindra miaro mijery amin'ireo zavatra resahan'ny Paoly amin'ny Efesianina hoe inona no mifandraika amin'izay fihavanana izay. Ny finoana. Tiako mihitsy ilay iranay taloha hoe ny finoana no ampinga ny baiboly sabatra ka manotra ny mpandresy amin'ny anarana kalozabe samosa sanatri na fanete sanatri na ny fahafatesana zaheny eny raha eo tsy amozako ana. Ny finoana mampingy, ny famonjena zany dia fitaovana hoentintsika hiadina amin'ny fahavalo, ary indrindrandrindra ny fivavahana ireo matorony ny mpino. Dia mila maritsika ireo fa miady ara-panahy izay atrehantsika amin'ny andavanandrom-piainantsika dia tokony hiasa ireo. Rehefa hiady ny mpitolona na ny miaramila na ny ataoko hoe mpanao boxe na hoe hiatrika maritra ngezabe ohatra ny mpanao baolina. Tsy haiko hoe iza zao tena mpanao baolina ny kekipa malaza, tsy haiko hoe Chelsea zany hoe malaza zany, tsy malaza ihany zany fatapatatry ny olona zany, tsy hoe Real Madrid reny zao ohatra fa Arsenal sy ny sisa. Dia inona ny ataony zareo rehefa tsy le hoe mikotrana fotsiny fa jerena rehefa hoe iza no ikontratsika dia jerena hoe inona kay ny fomba fiady reto. Dia ohatra zany ihany koa tamin'ny ady lehibe faharosiny voalohany tamin'ny fotoanandro. Dia tsy tahaka ny fanaontsika mety hoe tamin'ny tsy haiko ohatr'izay ve nataontsika tamin'ny tabataba 47 hoe tonga dia lasa fotsiny. Mety izay mety tsy naomby aza. Fa rehefa tamin'izany fotoana izany dia jerena avokoa hoe tahatahaky ny ahoana ny fomba fiasan'ilay fahavalo. Dia ahoana ny fomba hidirana aminazy, ahoana ny fomba handresena azy. Dia tsy afaka hoe ilatsika fiangonana satria isan'andro isika dia miatrika an'izany ady ara-panahy izany ary tokony ho tonga saina amin'izany. Dia tokony ho fantatsika ilay fahavalontsika. Mbola iresaka an'izany ahako hoe marina tsy devoly ihany ny fahavalontsika fa zavatra anankitelo ny fahavalontsika dia ny nofontsika voalohany indrindra amin'izany dia izao tontolo izao ihany koa ny faharoa ary satana, devoly satana. Fandroantsika dia hibanjana sy hiresaka manokana ny amin'ny devoly. Ahoana ilay fahantsika miady tsara, jerentsika ny toeram-piadiana, mety ao amin'ny fisainantsika, mety any amin'ny tsy haiko amin'ny zavatra maro samihafa. Ahoana ny azona fandresena. Kanefa izao azo antoka ny fandresena satria Jesosy namontsana anatin'ny teboka anankiray anatin'ilay folo zany, namontsana ny fahavalo. Ko tsara isika androany raha mahalala an'izay vahavalo voaresaka izay dia satana sy ireo devoliny. Dia ny teboka voalohany anatin'ilay folo sy folo dia hoe iza satana ary iza ny devoly. Mila tonga saina isika mpino fa ankoatran'ny tontolo iarahantsika mahita sy azontsika tsapahitana ohatr'izao dia misy tontolo tsy hitantsika maso. Mianjelin'Andriamanitra izay irahan'Andriamanitra ohatra tsy dia fantatsika ihany koa fa zava-panahy, zava-boary ara-panahy ny anjely tsara ahoana, zava-boary ara-panahy tsy hitantsika maso no arian'Andriamanitra ary ao anatin'izany anjely izany ny devoly sy ny satana. Devoly dia ireo anjely-kodina ary satana dia iray amin'ireo devoly ireo izay mpitarika ny devoly. Zany hoe personazy anankiray ilay hoe satana. Ny devoly dia ireo anjely rehetrarehetra niodina taminany. Dia tsy tokony hafangarontsika intsony ilay izy fa fantatsika tsara rehefa miresatsika satana dia personazy anankiray izay. Ary rehefa miresatsika devoly dia
classification ana anjely izay mpiodina tamin'Andriamanitra izany. Teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io anjely anankiray io Satana, Lucifera, fa tena hoe mbola hojerentsika moa rehefa avy eo hoe inona no antony nahatonga anazy nivadika tamin'Andriamanitra. Tsy manina loatra ihany koa nefa na mifangaro raha ny fahazahoantsika anazy fa rehefa tsara na mahafantatsika fa rehefa zay ny lalan'izao folosifolo zao mba hirosotsika amin'ny fahalalana tsara dia mba tsy ho ahozongozony ny zavatra maro samihafa sika sy ny fampianarana tsy araka an'Andriamanitra rehetrarehetrany. Ary ny fahalalana dia manafaka atsika tsy ho andefo sady zany ringana noko noho ny tsy fisian'ny fahalalana zay izy Osea zay dia ny fahalalana no manafaka atsika tsy ho amin'izay fandringanana zay. Io Satana io zay lehibe ny devoly dia atsony apokalipsy hoe apokalipsy 2:17 hoe ilay dradona. Efa mijerentsika ny ao any dia hoe ilay dradona sy ny anjely no resahana eo dia io zany hoe Satana sy ireo devoliny. Reheto amin'io misy anarana hafa zay antsona ny Satana, Belzebub. Dia efa fahenontsika nany amin'ny tontolo ivelan'ny tontolo kristiana dia mampiasa kely an'izay teny zay. Mateo 12:20 andininy 4:20 sy ny 7:20 ary ny Luka 2:20 andininy 5:20 sy ny 7:20. Antsona ihany koa Satana hoe ilay fahavalo ao Mateo 13:20 andininy 7:30. Antsona koa izy hoe Beliala, Korintiana 2:9 andininy 5:20. Izy ihany koa ilay antsona hoe mpamitaka ny olona masina, Apokalipsy 2:20 andininy 7. Rain'olay, mpamono, Jaona 2:9 andininy 4:20. Pakafana, Mateo 4:7. Ary ireo fiantsona ireo dia maneho ny asan'ny Satana sy ny anjeliny, Satana sy ny devoliny. Hoe mpamitaka izy, pakafana izy, rain'olay izy, mpamono izy. Dia teboka faharoa anatin'ilay folosifolo dia hoe na eo ary zany dia indraindray mila mipetraka ao anatin'ny fisainantsika piny fa tsy manana ny fahefan'Andriamanitra sy ny toetra manokan'Andriamanitra Satana sy ny devoly. Tsy manana ny fahefan'Andriamanitra izy. Ary tia nitadidiko foana tamin'ny fotoana tena ohatrany hoe nanova ny fomba fisainako tamin'izay resaka hoe Satana sy ny devoliny ary Andriamanitra sy ireo mpanaradiana azy rehetrarehetra hoe tsy afaka ny mipetraka eo ambony ringa akory Jesosy sy devoly, Jesosy sy Satana ambony ringa anankiray satria lehibe lavitra Andriamanitra Jesosy ary anjely no ariana Satana. Aza mieritreritsika hoe hita io hoe andresy fe Jesosy amin'ny situation io sa ho resy sa ahoana tsy mipetraka akory n'izany. Fa izao tahaka ny anjely rehetrarehetra dia manana fahafahamanao sy ny hery voafetra Satana sy ny devoliny. Fa izao tsy manerana ny zavatra rehetra na hoe omniprésent ny devoly zay tsy omniscient na mahalala ny zavatra rehetra ny devoly. Verenao kely hoe tsy manerana ny zavatra rehetra. Taditsika zao tao amin'ilay tantara tao Marka 5:5 dia tsy hoe tamin'ny olona rehetrarehetra izy fa tamina olona anankiray no nidirana. Dia hoe tsy hoe afaka niteneniny Jesosy hoe mivoaka dia izy nangataka hoe hiditra any amin'ny kisoa. Zany hoe avy amin'ny toerana anankiray makeo amin'ny toerana anankiray fa tsy manerana ny toerana rehetra. Dia tsy mahalala ny zavatra rehetrarehetra ihany koa izy, tsy fantany ohatra zao ny ora zay hiavin'ny zanak'olona. Mateo 4:20 azafady ny 4:30. Ary tsy mahefa ny zavatra rehetra ny devoly sy ny Satana na dia manana fahefana azy, tsy omnipotent izy. Ary tsy misy zavatra azo ny atao ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy na asan'ny devoly tsy tokony ahasaraka atsika amin'ny Kristy zany. Romana 5:9. Mety afaka maka endrik'olona tahaka ny anjely no iran'Andriamanitra
handravany Sodoma tao amin'ny Genesis 3:7 fa amin'ny lafiny anankiray tena voafehin'Andriamanitra eo ambany fifehezan'Andriamanitra foana fa tsy hoe mitovy fahaiza-manao na fahefana amin'Andriamanitra devoly sy ny Satana. Fahatelo, talohan'ny fahalavona dia efa nisy ny fahalavona anankiray dia ny fahalavon'ny anjely, fahalavon'ny olombelona izay voarakitra amin'ny Genesis 3:7, fa mialohan'izay dia misy ny fahalavon'ny anjely tao an-danitra tao. Rehefa mamakytsika Genesis 3:7 dia mety manontany tena hoe taiza ho aiza moa zany misy ilay menarana fetsy nandavy ny olombelona, fa toa vao manomboka ny tantaran'ny olombelona dia efa ohatrany misy andevoly. Dia mazava ho azy talohan'izay no nahalavo ny Satana sy ny devoliny izany. Genesis 3:7 Apokalipsy 2:20 dia samy resaka alay menarana izay devoly sy Satana resahany soratra masina eo. Fa laha te halala isika hoe ndoka eo akany amin'ny Isaia sika 4:12 Isaia 4:12 andininy 4:12 ka hatramin'ny 4:12 izay tantara ny amin'ny fahalavon'ny ny antony nahalavo amin'ny Satana miaraka tamin'ny ireo devoly. Isaia 12 Isaia 14 azafady e 12 ka hatramin'ny 14. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitalikandro zanaky ny maraina, voakapa ianjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena, ary ianao efa nananao kapo hoe any an-danitra no iakarako, ary amboniny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Zay le arrogance amin'ny Satana zay, hoe tena apetrako sara mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra hoe zava dia afaka mitovy aminy, dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana ary anaparany avaratra aho, hiakatra ao ambonin'ny avonandraona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Ezekiela 7:20 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. Ry zanak'olona manaova hira fahaleovany ny amin'ny mpanjakany tio ka lazao aminy hoe izao lazainy Jehovah Tompo ry ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tare tonga marika sady feno fahendrena no tena tsara tare. Tany edena sahan'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao, dia ny karniaola sy ny topaza sy ny onyxa sy ny krisolita sy ny beryl sy ny jaspi, ny safira sy ny robina sy ny emeralda ary ny volamena. Ny fampanenona ny amponga tapakao sy ny sodinao dia tao aminao, tamin'ny andro namoronana anao dia natao koa ireo. Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka fa voatendroko ianao, teo atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehetra no nitsangatsangananao. Tsy manatsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao, ka mandra-pahita heloka tao aminao. Noho ny abetsan'ny vatra nataonao dia no fenona loza tao aminao, ka nanoty ianao ary dia notoloiko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao, ary nosimbaiko ianao ry kerobina manaloka, hiala tamin'ny vato mirehitra. Ny avinavina ny fonao noho ny atsara-tarenao, efa nahasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapilatanao ianao, nazerako eny an-tany ianao sady natolotro ho fitalanjonan'ireo mpanjaka. Noho ny abenelokao tamin'ny tsy fahamarinany varotrao dia voalotonao ny fitoeramasina koa izany no hamoako avy ao aminao handevinanao, ary ataoko tonga lavenina eny ambonin'ny tany ianao, eo imason'izay rehetra mijery anao. Ny tantara ny voninahitry Lucifer io, ary lay anankiray teo amin'ny
Isaia 4:7 dia mitantarantsika ny antony nalavo azy zay le fieritreretana amin'ny tena no ambony ary ambarany ty ato ty hoe ao amin'ny resaka lafiny mozika ihany koa kay nanompony io raha namana io tsy raha namana moa zany tena tsy namana dia hitantsika eo anatin'izay hoe talohan'ny fahalavony zanak'olombelona dia nisy an'izay fahalavony Satana mitady ny voninahitra tia no anazy izay ary tokony hitandrina isika manoloana an'izany hoe sao sanatria te hitady voninahitra tahaka an'izany ihany koa betsaka ny olombelona zay mitady ny voninahitra ho azy ho amin'ny tenany dia ataon'Andriamanitra ho fimehezana tahaka ny anaovany any alosfera Satana ihany koa reny olona zay mananatra ny tenany te hitovy amin'Andriamanitra ireny. Ny alohan'ny nalavo antsika dia lavo ny nandalo antsika. Fa efatra, vavolombelona zany fahalavony izany dia Jesosy Kristy. Luka 10:7-7 ka hatramin'ny 7:10. Tantara ny amin'ny fifalian'ny fitopolona avy navoaka dia amin'ny hoe ary ny fitopolona miverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na dia ny demonia azy dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy, izaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny valatra. Rehefa mamaky an'io an-dalatsoratra masina io dia tsy haiko ny anao tonga ao anatin'ny sainareo fa ohatra hoe mahazatra be le izy. Fa zao tsika rehefa misaintsaina an'izany dia hoe maneho ny mandrakizay an' Jesosy io ampahatsoratra masina io hoe tamin'ny fotoana talohan'ny fahalavony dia fa teo Jesosy Kristy ary nahita any Satana nalavo nalatsaka avy tany an-danitra. Ary tokony hipetraka ny anatintsika zay hoe mandrakizay atrizay ka ho mandrakizay Jesosy Kristy. Fantatry Kristy tsara ny zavatra nitranga tao an-danitra ka natonga ilay antsoina hoe fitarika andro ihany koa tamin'izany fotoana izany sy ny mpanaraka azy navoaka ny ala tao an-danitra. Vavolombelon'ny fahalavon'ny Satana ilay menarana sy ny fahalavon'ny olombelona voalohany no ny influensan'ny Satana ilay mpamonjy atsika. Dia fantatra hoe tao anatin'izany dia fa mialohan'izany rehetrarehetra zany efa nanana plan'Andriamanitra ny amin'ny fanavotana ny zavatra rehetra. Tsy hoe ivelany ny fanapahan'Andriamanitra na ny kontrolan'Andriamanitra rehetrarehetra zany, fa velany hitranga mba hanehoany ny heriny sy ny voninahiny ary ho fantatritsika olombelona zany heriny sy voninahiny zany amin'izao fotoana zay fampiresahantsika hiainantsika iriariavantsika eto ambony tany zao, fa indray androany koa ho asehon'Andriamanitra hoe tsisy dikany le kely Satana sy ny miaramilany sy ireo olona zay manaiky ny famitahany rehetra. Manome toky atsika ny mpanavitra atsika ao ny 5:20 amin'ny Luka 10:10 io, fa nomena fahefana andresy ny hery rehetra nanany fahavalo isika. Aleloia, nomena n'izany isika raha lasa nabavy. Kanefa izao iverenako ilay 5:20, aza mifaly fa mavita mirakla na mavita n'ity zato zaroty, fa ny zava-dehibe indrindra dia ilay famonjena mifaly fa voasoratra ny anarana. Za tena maniry no ampiasan'Andriamanitra hoe mivavaka ho an'ny marary dia mba ho sitrana ary efa no ny famondrapon'ny tompo mba nahita n'izany teo amin'ny tanatin'ny fanomponan'Andriamanitra. Mangataka ihany koa hita zavatra mampitolagaga sotra zany. Fa engany eo azon'Andriamanitra foana ny foko hoe ny faliako indrindra dia tsy reny zavatra hitany masorena dia mahafaly azy reny, fa ny faliako indrindra dia satria voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarana. Fahadimy, ny fitsahoana azy no tena tadiavin'ny Satana sy ny devolina. Kalazako teo hoe tamin'ny amin'ny fampidirana hoe telo ny fahavalontsika izao tontolo izao. Izao tontolo izao ilaza aminao hoe manaova tahaka anay. Zay ny antson'izao tontolo izao ilay fahavalontsika. Manaova tahaka anay. Tsy mampalinina loatra hoe aina mpimpina nefa tsy atao izay ataonay.
ten'andriamanitra mampirisika atsika aza manao fanao izao tontolo izao fa izao tontolo izao hiantso atsika manaova tahaka anay ny nofo izay fahavantsika faharoa io dia hiantsoantso ao anatisika hoe atao izay afapoanao ry nofo ary zany rehefa sendra miady ara-panahy samihafa sika dia tena zay raha lay nofotsika ilay ady tokony aditsika dia tena zay foana hoe ary mety resaka fiavonavonana mety na fialonana sy ohatr' zany dia tariny nofotsika iny hoe atao fitaovy izay mahafapoanao hoe zay miantsoantso ny atsika fa ny devony kosa dia hiteny aminao izy io miankofa aminay sy ny zavatra ataonay Jesosy dia nataony an'izany tena zanak'Andriamanitra ianao miankofa ao anatrehako dia omeko anao izao rehetra izao ary tena zay mihitsy hoe tena tsy nariana perdre efa tena efa very daholo ny zavatra rehetrarehetra ka tena izay foana mihitsy efa zay mandavo anazy tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zay le hoe tiana iankofana izay tahaka an'Andriamanitra dia mbola zay any naverana tamin'i Jesosy ary teo ahafahantsika mahita hoe tsy mahalala ny zavatra rehetra izy satria tsy fantany hoe Andriamanitra tonga nofony na mety fantany any amin'ny hafandray fa mbola te hitatiaka fanahy izy nataony zany tamin'i Jesosy ary mbola ho ataony amintsika piny indrindra isika piny hoe miankofa amiko mametraka zavatra maro samihafa zay any anatin'ny fontsika lasa sampy ny fontsika izy mahatonga antsika te ekoka amin'ireny fa ny olombelona moa vao mainka tena hazo mitateraka mihitsy tsy miakoka amin'Andriamanitra miakoka amin'ny tsy haiko rano vatakazo sy ny zavatra maro samihafa tia nohatra ny olona hivavaka amin'ny sampy sy ny razana endrika famitahana zay mampamitaka anazy railay anazy amitahana tsy hivavahana amin'Andriamanitra fa enina tena misy ny olona hipetrahany devoly anisan'ny famitahany fahavalo ny ampeverana atsika fa tsy misy ny asan'ny devoly satria tsy mahita azy mandehandeha isika ary fa tena misy ny asan'ny devoly ary mitady olona hipetrahana izy anaovany asa fandringanana mety amin'ny fomba mahery vaika tahaka n'ilay hitantsika tao amin'ny Marka 5:5 ka hatramin'ny 20 afaka mamakytsika ny an-trano anehoany ny heriny sy mbola metseny ny olona hitady vahaolana any amin'ny zavatra mbola foroporoniny any azitsika rehefa etseniny devoly ohatra misy olona tena ohatrany hoe itoerany devoly hipetrahany devoly moa zany fa tsy hoe tena ohatrany hoe trano izay hipetrahany devoly dia inona ny vahaolana hoentin'ny olona anatina izy mbola ary amin'ilay akramany any no entina dia ohatra ny mahomby le izy dia mody miala ny ary mba hahafahana mino tena misy ka herin'ny retsy maherika iretsy dia amin'izay maniny voasembatsembana tsy makary amin'Andriamanitra lay olona tokony ho fantatsika fa fetsy ratsy ny devoly dia betsaka ny zavatra mety mahavoafitaka atsika eo anatin'izay raha tsy mahalala tsara isika ary mety miseho zay miseho amin'ny fomba mahery vaika le miteny to fa mety miseho ihany koa izy amin'ny fomba somary subtile tsy dia tena hita loatra dia miahitatsika an'izay mivantana dia ireo mpamina ny samboka tantara anankiray ty ao amin'ny asan'ny apôstôly faina ambin'ny folo vakiako amintsika malakilaky asan'ny apôstôly faina ambin'ny folo ary raha nandeha ho any amin'ny fitoerana fivavahana izay dia nisy ankizy vavy anankiray nanam-panahy mahavaly zany hoe nitoerany misy devoly any petrahany devoly nisy ankizy vavy anankiray nanam-panahy mahavaly ny fanena taminay zay ny ilana discernement ary tena mangataka amin'ny totsika hoe anana zay discernement zay fa subtile be mihitsy le zavatra nitranga teto ohatrany
tsy apoizina mihitsy ary ny faminanina nataony hoe naminany izy no nahazony tompony arena be. betsaka ihany koa ny misandoka amin'izao maro mampiasa ataony auxiliaire Jesosy, ampiasany Jesosy, ataony somary ampidinina kely ao Jesosy fa mpamina ny sandoka dia ny arena no katsahana eo anatin'izay faminanana sandoka zay. Voatsika atao amin'ny Facebook amin'ny réseaux sociaux tena miparitaka be patati patata atena zay mihitsy ny zavatra mihitsy andro farany zao tena hoe ataon'izay ahazoana arena be amin'ny alalan'izay karazana faminanana zay ohatry ny gaga tokoa no ay ataona hafantana zavatra ie toizana izy nanaraka ny Paoly sy Izahay ka niantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avy indrindra. Raha tsy manana discernement amin'izany dia tonga dia mitsiravaka tsara mihitsy zany hoe fambolonako teny atao mijabaka tena mijabaka tanteraka mihitsy. Rena ny mpanompon'Andriamanitra avy indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena ary tena manana izy tena zay tokoa manoro lalam-pamonjena ary mpanompon'Andriamanitra avy indrindra io fa nanana discernement nanana fahaiza mamantatra ny fanahy reto mpanompon'Andriamanitra reto ary nataony tamin'ny andro maro izany. Zay ka manenisa efa manomboka hoe mahatonga saina hoe ohatra ny efa tsy milamina tena ohatra ny fiderana hafahafa loatra mihitsy ary sosotro Paoly za koa no mety ho sosotra ho tahaka azy any dia nitomboka tamin'ny kananao tamin'ny fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy hivoaka aminy dia nivoaka tamin'izay olo zany indrindra izy. Any misy karazan'olona tena hipetrahana io dia voly io ary eto amintsika surtout aty Afrika dia tena misy milalao zavatra tahaka an'izany ny tromba sy ny karazany dia ohatry ny maheno feo an'ilay mpanjaka tamin'izany fotoan'izany hoe ohatry zany mihitsy ny pozipozy tsy rehefa manao ohatry ny fanaony mihitsy satria toy hipetrahan'ilay izy fa zay mbola ny zavatra mahafinaritra dia voly dia tena hoe manao diversion izy dia eo dia samy teteaka eo daholo dia manao mozika dia teteaka eo daholo dia ay milatsaka le tro tsy haika koa ny eto amin'ny avoatany misy miendrika ny zavatra tahaka an'izany any koa fa tsika tokony manana an'izay discernement zay foana hoe tsy milamina zao tsy izy zao na dia ataoko hoe tahaka ny zavatra marina daholo ny zavatra resaka tsy izy zao dia izy Paoly teo mivoamina amin'ny anaran'i Jesosy io koa tsy tsika koa rehefa mamoka atoko entre parenthèse kely rehefa mamoka dia voly dia tena raha sendra tsy maintsy hiarika an'izany tsy voaterany amin'ny tsy voatery tsy miarana Jesosy fa tsy fa mazava le izy eto malidy anao amin'ny anaran'i Jesosy eo izy hivoaka aminy manana fahefana no menany zany tsika dia tsy voatery anao tena ho tatabava be fa afaka ny manamarina fa tsy mila matotra ianao satria zavatra sérieux le izy ianao koa tsy hoe mamizara amin'ny anaran'i Jesosy tena miaraka amin'ny fahefana tena mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy izay fahefana no mena matoky ny fahefana no mena Jesosy ary Jesosy no anarana azy miaraka atao amin'izay. Fahafito antoka ho antsika nefany dia any amin'izao tontolo izao ny olona tsy mpininy dia afaka nitoerany hipetrahany devoly fa tsy mba hitoerany devoly ny mino. Alleloia. Tsy mba hitoerany devoly ny mino. Voalohany aloha raha tena mpino ianao dia tempony amin'ny fanahy masina ianao. Amen. Korintiana voalohany 4:1-5. Moa tsy fantatra anareo va fa ny olona tsy mandatsy andova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitahina anareo fanompijangadjanga sy ny fanompisampy zavady sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpienina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeliny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo efa no masinina ianareo. Amen. Efa no amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitra.
fa mba toy izany mety misy tany amin'ny tany aloha tany fa isika itoeran'ny fanahin'Andriamanitra manonga amin'ny fotoana izay inoantsika dia voasasa no hamasinina isika. Korintiana faharoa toko fahaenina andiny fahaenina ambin'ny folo. Ary ino mikambana ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika no mba miteny mafimafy isika no tempolin'Andriamanitra velona. Izany ianao raha mino tempolin'Andriamanitra velona ianao, fonena ny fanahy masina ny mpino, tombo-kasen'ny mpino ny fanahy masina. Korintiana faharoa toko voalohany andiny faraka 20 sy 20. Fa izay mampitoetra anay mba aminareo ao amin'ny Kristy sady nanosatsika dia Andriamanitra izay nanisy tombo-kase atsika. Roza sao dia tsy fantatsika hoe tombo-kase tampon tombo-kase. Ina dikany tampon anamarinana fa tena izy, tena vrai. Dia vao tamale zao nahita kapany miora dia ao ambadika eo misy tampon ana sarina cuir. Manamana fa hoe tena cuir ty zavatra ty. Dia ohatr'izay le izy hoe tampon tombo-kase ho atsika ny fanahy masina manamana fa tena izy isika. Izay nanisy tombo-kase atsika ka nanome ny fanahy ho santatra ao am-pontsika. Lasa tompo-toerana ao amin'ny mpino ny fanahy masina. Tsy azo iverina izany ny arahan'ny devoly sy ny fanahy masina hiaraka hipetraka ao. Rehefa misy fotoana ka hoe tafalatsaka anatin'ny fahotantsika dia mangina ny fanahy masina, tsy hoe miarina fa mangina izy olona tena hoe persona endry izy. Ary raha ohatra ka tsy manaiky ny fitariana ianao dia mangina ny ataony. Dia mbola verika ny ohatran'ilay mpivady ao an-trano, dia samy ray trano ihany fa niady dia mangina dia zay lehilahy moa tsy mahafantatra mihitsy ina moa ny aton'ity zavatra ity fa dia mifona mihitsy ny tena mety amin'ireny rahalahy. Zay azafady aloha tonga dia manao azafady, na tsy fantatra ara le izy dia alô atao azafady. Amen. Fa izay tena manana an'izay fanefahana izay ny fanahy masina dia tsy miteny izy fa ao anatintsika izy. Fa dikan'izay tsy hoe afaka nitoeran'ny fahavalany koa na ny devoly ao anatintsika. Mety hiasa ny anatin'ny saintsika izy, maka fanahintsika izy Jesosy raha lalay ny fanahy be izao, mampijaly atsika amin'ny fampahorian'ny fahenjehana izy. Petera voalohany toko 5:7. Fanenimba ny fanahin'ny mpino tsy possible, tsy azo ny atao, tena tsy azo ny atao. Fahavalo, afaka manohitra ny asan'ny devoly ny mpino. Amen na hoe? Petera voalohany toko 5:7 ka hatramin'ny 7. Magnonona tena ry fiangonanao. Zavatra tena ilatsika izany fahamonana tena izany. Miambena tokony hiambana foana isika. Fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka an'io na manino? Mierina mitady izay arapany. Dia ahoana moa izy mitoetoena ao? Toero izy. Ry fiangonana, toero izy. Ry fiangonana, toero izy. Amen. Ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Tsy manohitra fotsiny tsika fa sady manohitra tsika no mieorina tsara amin'ny finoana. Jakoba toko 5:5. Mbola mampianatra tsika ny tokony ataontsika hatrany ny soratra masina. Toko 4 zafady, indrindra zafady, toko 4, andininy 7. Ka dia maneky an'Andriamanitra ianareo, mankatoavana Andriamanitra. Fa katoavana zany anisany efa tena
endrika fiaditsika ihany ko fitsorotsika ho an'Andriamanitra ary manoerany devoly dia ninona izy rehefa toerana andositra izy toerany devoly dia andositra anareo toero izy araka ny tenenin'ny Petera Jakoba nampianatra an'izany Petera nampianatra an'izany atsony isika anolotra izay mety ho fitarihan'ny devoly tsy amin'nyaiky ny hevitra atolona indrindra fa ilay fikomiana amin'Andriamanitra ankahala an'Andriamanitra sy ny fandaharana angidy amin'Andriamanitra toerany devoly manala ny fifalitsika malala ny fankafizatsika n'Andriamanitra zany fahasivy teanao aleloia sady amin'ity fahasivy ty efa resin'ny tompontsika Satana sy ny devoly zay no afahantsika manohitra ny ko satria efa resin'ny lay tompontsika ny antongava'ny Jesosy teny dia niandrava ny asan'ny Satana Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo zany ny antongavany zanak'olona teto andrava zay asan'ny Satana indrindra lay asany tao amin'ny fahalavony zay mahatonga antsika mideran'i Jesosy eto satria izy navita midezoe ny plan'ny fahavalo rehetra zay nieritreritra hoe izy ny tena tompony ravano ny azo fijaliana izany raha lasa nabavy zany herin'ny fahavalo zany plan'ny fahavalo zany ny miny dia tsy manana tahotra ny Satana sy ny devoliny tsy matahotra ihany koa na ny fahafatesana zay tambany miota azy satria fantany fa ny fahafatesana dia fahafahana amin'ilay potipotim-pahotana zay mbola namikipikitra teo amin'ny nofony sazy miota ny fahotana fa fandresena ho ny fahafatesana zavatandrehetra sazy miota ny fahafatesana fa fandresena kosa ho an'ny meny dia afaka nilaza tahaka ny Paoly isika rehefa azo sika tsara izany hoe fa fahafatesana no aza oktombona dia misy vazovazy hoe inona ka nibizina amin'ny Paoly taloha dia hoe bizina toa lapaty hoe fahafatesana no aza oktombona tsy izy dirany amin'izany izy amin'ny fiangonana tena tsy isy dirany amin'izany mihitsy fa izay fahafantarana fa io fahafatesana izay tambony miota io dia midika ho fandresena ho an'ny miny fandresena amin'ny fahotana afaka tanteraka ianao tsy haiko mitsika na tahaka ny Paoly any keo mino fa tokony tahaka an'izany ny mpino rehetrarehetra manana ny fanahy masina hoe tena mararitsika rehefa tafalatsaka anatin'ny fahotana fa naninona ry any tompo naninona ny tsafa-tsolopaka tamin'iny indray mitaraina ny any anatitsika any hoe Jesosy ho fa maninona ataovy miala tamin'ny tenan'ity nofo tia zany ny antsoantsony Paoly fa ozy izy aha eo ianao dia asehoko aminao ihany koa ny heriko ao anatin'izay fahalemenao izay dia ampandresitsika efa resan'ny tompontsika Satana fahafolo mbola aleloia be ihany koa miapanga Satana fa manamarina Jesosy iapanga atsika izy tsoka toko voalohany andiny fahaenina ka hatramin'ny faharoambin'ny folo dia mitantara fa io ambanin'ny fahefan'Andriamanitra ny anjely rehetrarehetra ny zanak'Andriamanitra izy sy ny Satana keo ihany koa dia nanao tatitra teo anatrehan'Andriamanitra dia miapanga ny ataony rehefa manao an'izay tatitra teo anatrehan'Andriamanitra izay ary ambaran'ny tahaka ny nafatany amin'ny voalohany hoe ambaran'ny soratra masina hoe mpiapanga ny rahalahy zay ny ataony devoly fa Jesosy kosa ilay mpisolo vavatsika ilay mpanamarina atsika ilay miteny hoe fa nividiko tamin'ny rako eo anatrehan'Andriamanitra ray Jaona voalohany toko faharoa andininy voalohany sy ny faharoa nanao antsika hitsangana miapanga Satana fa manamarina Jesosy manamarina Jesosy betsaka amintsika mbola voafatotra ny fiapangan'ny fahavalo zany raindraiky fa manamarina anao
izy raha tena mpino ianao raha tena ao amin'ny Kristy Jesosy ianao. Eo izy Jaona namoratra anaka izany zavatra zany nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo. Amen. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amina raha isika dia Jesosy Kristy. Dao sotra ny Jesosy tsika amin'izao fiarahantsika mitsangana izao ny amin'ny mahasolvava atsika azy eo anatrehan'Andriamanitra amin'ilay mpiapanga atsika dia efa manana mpisolovava tsara indrindra isika. Tsisy teny atohitra ny fanamarinana atsika eo anatrehan'Andriamanitra. Misaotra tompo, misaotra Jesosy a, misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao anay, noho ny amin'ilay ianao ny solovavanay eo anatrehan'Andriamanitra anay ary manamarina anay. Ezaka hiasa ny anatin'ny sainanay ny fahavalo. Tsy matakatra izay ao anaty sainay izy fa miezaka mampiditra zavatra ny anatin'ny sainay dia miampanga anay avy eo. Fa ianao manamarina anay izay tena mpino ao aminao, izay nanaiky ianao Jesosy Kristy eo. Averika any ilay Jaona toko voalohany, Jaona voalohany toko faharoa teo, anaka zany zavatra izany nosoratako aminareo mba tsy anotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Ary tsy noho ny atsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ao angina kely isika nampafantarina antsika androany hoe iza marina moa Satana sy ireo devoly. Fantatsika mba tsy manana ny fahefan'Andriamanitra sy ny toetra manokan'Andriamanitra ny Satana sy ny devoly. Ary lavy talohan'ny fahalavon'olombelona izy. Vavolombelona izany fahalavony izany Kristy izay manambara fa mandrakizay Kristy hatramin'izay ko mandrakizay. Mamitaka atsika izy ary nositsaoana azy no tena tadiaviny io devoly io sy Satana. Zany no tadiaviny amin'ny olombelona. Misy ny olona izay hipetrahan'ny devoly fa tsy hitoeran'ny devoly ny mino. Afaka manohitra ny asan'ny devoly ny mino. Efa resin'ny tompontsika Satana sy devoliny. Ary raha miampanga Satana dia manamarina Jesosy. Ao angina isika isaintsaina amin'izany rehetrarehetra izany. Dia angataka atsika vavaka filerana mety solo tena anankiroa avy amintsika anaratra zany vavaka filerana ny Jesosy zany amin'ilay hoe tena naharesina namontsana ny fahavalo izy ary izy dia manamarina atsika.